mivavaka sika lehibe ny fitiavanao Andriamanitra tamina zanao ny zanakao hofaly sy veloko anay ary nitsangana tamin'ny manitra fanamarina anay lehibe ny fitiavanao fa izay efa mitamanitra tsy miendry ary tsy mahefa ninina ihany koa no ento fitenao hiarana saminao Jesosy tareo izay atsapa ny lehibe ny fitiavanao izay miantso any tsiraray avy ny manaraha tao amin'izay hanaraka anao satria tsy manana fanantenana tsy manana fiadanana ny olona izay tsy manana anao ary mizotra makana fahaverezana izay rehetra tsy manana anao hazotsy efa tsy mahazo anao sotronao izay izao fotoana izay ahafahany olona maneho fankasitrahana vakoa zao sotronao ny ampampiarezanao azy ireo ianao nangatanay mbola fombazy ny angoavy rehetra raha botsaka manakaniva fitahinao azy ireo dia io tompony tia izay toinan'io mitondra fampahirezana sy fanarozana anay amin'ny ara-masisy mafontsy nombatana zany any ampifaliana riavana ny rahavanatsika rehetra tahak'izao alahady faharoa manaraka ny teny zao ny ten'Andriamanitra izay anjarantsika ny teny io te dia hitantsika ao amin'ny filazantsara rahakaleka toko faha 70 leoka toko faha 70 manomboka ny andininy faha 520 ary mitsahatra ny andininy faha 530 leoka toko faha 70 andininy faha 520 hatramin'ny faha 530 aorian'izay dia vakinantsika ihany koa ny faneva ny fankasitrahana ny ray aman-dreny tsy iza fa ny révérend docteur Roger andritsira-tena mivavy dia ny tongody faharoa toko voalohany andininy fahavalo tapany miara-mitsangana atsika mamaksany an'I Jesosy ary izy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy dia nitodika izy ka nanao tamin'ny hoe raha misy manaraka ka tsy makahala ny ray sy ny reny sy ny vavy sy ny zanany sy ny rahalanany sy ny navavany ary meny koa azy dia tsy azo akena ho mpianatra izy nazovy tsy mitondra ny asan-jany ka tsy manaraka dia tsy azo akena ho mpianatra izy fa izy moa aminareo raha tahaka miterika aminy no tsy mipetraka aloha mihevitra izay holany anaovan'izany na misy avy tany azy na tsia fa nyrao rehefa nanao ny fanorinana izy ka tsy nahavita dia andatsara izay rehetra mahita ka na hoe io olona io dia nanomboka nanao trano fa tsy nahavita ary izy moa ny mpanjaka raha andeha avy amin'ny mpanjaka hafa no tsy mipetraka aloha mba kahevitra tsara na mahay mandresy ilay mitondra roa alina amin'ny ray alina izy na tsia fa ratsy zany da mbola lavitra amin'ny mpanjaka anankiray dia mitondra teny izy ka ngataka fihavanana ary toy izany koa ianareo rehetra izay tsy mahavoy izy rehetra anananareo dia tsy azo kenao mpianatra koa tsara ny sira fa raha ny sira azy no tonga matsatso inona indray no asira azy tsy mahasoa ny tany na ny zezika izy fa reny olona izay manatsofo hoety miaina ao izy iaina Timôty faharoa toko voalohany andininy fahavaloavy asa menatra ny vavolombelony tokotsika ray masonao manamasina ny hafamarinana ny teninao ny fahavanana amen re fimonina malala ho aminareo mandrakariva ny fiadana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra tsaraitsika sy Jesosy Kristoko amen amin'ny firiavana tenin'Andriamanitra izay anjarantsika dia mitaonantsika hahafoy izay rehetra mampisaraka antsika amin'ny Jesosy tiany Jesosy hanaraka azy ary tena hanaraka azy tokoa ary hanaraka azy hatramin'ny farany ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika androany dia maneho fa tiany Jesosy hanaraka azy tokoa ary hanaraka azy hatramin'ny farany manombo zany dia apetraka amin'ny fanontaniana hoe angano misy tsy tena manaraka an'i Jesosy angano ihany koa misy manaraka an'i Jesosy fa tsy mahatratra amin'ny farany eny ny valiny
fa misy ny olona zay manaraka ny Jesosy ivelambelany ihany fa tsy matoky azy tokoa, tsy vokatry ny fitiavana ny Jesosy ihany koa manarahany azy. Satria izany na fotoana izay nazany Jesosy ny fahamarina ka nazany tamin'ny vahoaka maro hoe izao any nofinainy miantaka amin'ny maro manao izany satria fanarahany ivelambelany ihany zavatra hafa menetendreny amin'ny Jesosy. Ary moa koa hoe misy ny manaraka amin'ny Jesosy ka tsy maharitra ny farany maro. Ary izay mahatonga ny Jesosy milaza hoe izay maharitra hatramin'ny farany izy no mpijely. Ny vaky izay vakina tamintsika teo dia maneho ny asarobidy ny zavatsoa izay atolotr'Andriamanitra antsika mba hahatonga antsika tsy hanakalo zany zavatra hafa. Ino zany zavatsoa zany? Izany zavatsoa zany dia tsy inona fa ny fiainana na ny fahasambara mandrakizay ho arin'Andriamanitra amin'ny fanasana zany. Fanasana izay fantatsika loatra, fanjakana fifaliana, kanefa misy sakafo ihany koa ao izay mahavelona ny olona izay tonga amin'izany fanasana zany. Lazain'Andriamanitra tamin'ny teny izay nivoatony tamintsika teo, Jehova tompony maro dia anao fanasana mampiherina rehetra. Eto amin'ny tendrombohitra ity dia fanasana ny zavatra matavy, fanasana ny divay miotsika hely ary asehony fa hofoanana sisy mandrakizay mivafatesana. Ary Jehova tompo hamafa ny ranomasina amin'ny tava rehetra. Izany hoe fiainana izay nitsakan'ny fifaliana satria tsisy tsony ranomasina, tsisy tsony fanentenana, tsisy tsony alahelo. Izany no tendren'Andriamanitra amin'ny olona rehetra. Ary izany no tendreny Jesosy amin'ny fitaomana ny olona ka ilazany amin'ny tsiraray avy hoe ianao manarahy. Atolotr'Andriamanitra maimaim-poana izany fiainana anjakany fahasambarana izany. Saingy misy ny sangany. Inona ny sangany? Ny sangany dia ny mitondra ny azo fijaliana sy mahafoy ny zavatra rehetra. Hoy Jesosy, na zovo tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka ahy dia tsy azo akena ho mpianatra izy. Ary toy izany koa ianareo rehetra izay tsy mahafoy izy rehetra anananareo dia tsy azo akena ho mpianatra. Mitondra ny azo fijaliana. Jesosy tsy miteny hoe mitondra ny azo fijaliana fa tsisy azako zany fa mitondra ny azo fijaliana. Dia tsy inona fa ny fahifiaretana noho ny amin'ny Jesosy, fahafoizana ihany koa ny zavatra rehetra noho ny amin'ny Jesosy. Hafahafa ny fanoharana azy eto amin'ny Jesosy eto. Eo ny amin'ny fanorenana tilikambo dia hoy Jesosy hoe raha hanorina tilikambo ianareo ka hita fa tsy vitsy zany, aleo mijanona fa tsy dia akorain'ny olona. Kila zany hoe nanombokanao trano ny olona io kanefa tsy nahavita. Toroko zany koa ny amin'ny fanjakana roa izay miady. Raha toa ka ray alina monja anisan'ny miaramilanao kanefa ro alina anisan'ny miaramila fanjakana ray hafa, aleo mieritreritra tsara. Ka rehefa hita fa tsy ho resy zany fanjaka zany, aleo mitady fihavanana. Midika ve zany fa azo atao ny mihevitra raha toa ka misy fiaretana, misy fijaliana ny fanarahana Jesosy? Midika ve zany fa azo atao ihany koa manao marimaritra iraisana amin'ny fahavara? Tsy any vava fa ny tiany Jesosy ambaraka ny hoe misy fahavara, misy fiaretana, misy fahafozana ny fanarahana Jesosy. Ary tsy vitantsika mikeritena zany. Io zany dia mila miankina amin'ny Jesosy. Jesosy ilay Andriamanitra mahery, ilay fanarisy fahavara, ilay efa nitondra ny azo fijaliana. Io no kinantsika fa ny olona izay miaraka amin'ny Jesosy dia andresy mandrakariva. Ary Paoly apôstôly dia milaza fa manotraka ny mpandresy azy. Nitaona ary nitaonanao ny ten'Andriamanitra izay anjarantsika androany hahafoy izy rehetra mampisaraka antsika amin'ny Jesosy. Hahafoy izy rehetra mampisaraka antsika amin'ny Jesosy. Enina dia ny olona akaiky antsika azy. Hoy Jesosy hoe raha misy manaraka ka tsy makahala ny ray sy ny reny, ny vadiny sy ny zanany sy ny raharaha sy ny anavaviny, enina any koa azy
dia tsy azo kely mampianatra izy. Hafahafa zany. Jesosy ilay Andriamanitra fitiavana ve no mitaonantsika hankahala amin'ny rahalahy ny raitsika. Jesosy ilay mampiavana ve satria mampiavana antsika amin'Andriamanitra izy, mampiavana antsika samy olona eritsoa. Miteny amintsika hoe ny raika-po aminao ankalao. Tsy izany ny ambara fa amin'ny teny arameniany no teny hoe mankahala dia midika hoe tsy tia mihoatra. Zay ny teny. Izany hoe raha miteny Jesosy hoe raha misy manaraka ka tsy mankahala ny ray sy ny reny sy ny vadiny sy ny zanany na ny rahalahy sy ny vaviny no mianky dia tsy azo tao mpianatra izy. Teny ambara dia hoe raha misy manaraka kanefa dia ny rahalahy na ny vadiny na ny zanany mihoatra no fitiavany azy dia tsy mendrika ny atao hoe mpianatra izy. Jesosy mitaonantsika dia azy mihoatra ny zavatra rehetra. Jesosy mitaonantsika hiara-miaritra aminy. Izany fiaretana izany dia vokatry ny ataony any ivelany. Satria raha tena mijoro tokoa amin'ny finoana isika, raha tena manaiky tokoa any Kristy hanjaka eo apenantsika isika, hankalainy hafa ny fijaliana tsy tediavina izany fa tonga ho azy. Misy fotoana tamin'ny andro fahamaritso dia nisy ireo izay mafana foka dia manolotra ny tena no ampijaliana amin'ny amin'ny Kristy. Fa tsy zay fa zavatra tonga ho azy zany. Fa rehefa tena mijoro amin'ny finoana tokoa, rehefa mijoro amin'ny fahamasinana tokoa, rehefa mijoro amin'ny fahamarinana tokoa, alainy hafa izy. Ny antony satria fanahy samihafa no ao. Mety miankonana zany satria misy ny kristianina manambady tsy mandray Kristy, ny fanahy eo aminy mamporisika azy ka mampahora ny olon'Andriamanitra. Anisy zany mety ho any amin'ny toeram-piasany zany fa tsy misy fahadsoana izay ataony sasany akory, kanefa dia ankalainy mpiara-miasa aminy izy, ankalainy lehibeny izy satria tsy manana fanahy Kristy izy. Mety eo anivon'ny fiarahamonina zany. Fa rehefa tsy manaraka izay ataony izao tontolo izao amin'ny kristianina dia hanenjika sy ampahory azy manodina azy. Ary mety ao anivon'ny fiangonana ihany zany. Fa ao anivon'ny fiangonana misy ny olona, misy ny kristianina izay miaina tokoa amin'ny finoana, fa misy ny kristianina izay tsy miaina amin'izany finoana izany ka manenjika ireo izay tena mamely tokoa ny Jesosy hanjaka eo fiainana, hanjaka ao anivon'ny fiangonana. Jesosy mitaonantsika mba hitonga ny azo fijaliana. Izany azo fijaliana izany dia fiaretana no izay ataony ivelany. Kanefa zany fijaliana zany antsoa, zany fiaretana zany antsoa dia fiaretana noho ny fitaovany nofotsika. Fa ny nofotsika dia mitaonantsika hirehareha, mitaonantsika ho amin'ny filana, mitaonantsika ho amin'ny zavatra maro izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mandro amin'izany dia misy ady ao anaty ao manolotra ny sitrapontsika. Kanefa Jesosy minazy fa tsy maintsy mitondra zany hazo fijaliana izany, tsy maintsy miarika antsika manolotra ary mandala ny sitrapony tenantsika. Jesosy ilay efa naneo fitiavana ary efa naneo ihany koa fitiavananao mitaonanao amin'ny mba hanaraka azy, mba hahafozanao zavatra rehetra mampisaraka anao aminy. Jesosy ilay fanafiny zavatra rehetra enina ny ainy azy mitaonanao ihany koa mba hahafoy ny zavatra rehetra. Fa olopolepoly na dia nanakarena azy izy mantsy Jesosy dia nahafoy zany harena zany, tonga malahelo Jesosy mba hampanakarena ihany. Jesosy nahafoy zavatra rehetra satria harenany ianao. Fantatsika tsara fa ahafozan'ny olona zavatra maro ny harena. Mba hahazoany harena dia mahafoy zavatra maro izy, mahafoy fotoana, mahafoy hery, mahafoy fananana, mahafoy fianakaviana maro. Mba hahazoana harena fa ny amin'ny Jesosy tsy nahafoy fotoana fotsiny izy, tsy nahafoy hery fotsiny izy, fa ny aina izany natolo Jesosy ho fanampotananao amin'ny zany kendreny dia mba ho tonga harenao ihany koa Jesosy. Izany hoe mba ho katsahinao sy tianao mihoatra zavatra rehetra. Io nambarany ten'Andriamanitra ao amin'ny testament taloha hoe
inona moa ilay Jehovah-Andriamanitra ao aminao? Afa-tsy nitiavanao an Jehovah-Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra. Itaonantsika mitia azy Jesosy ka hahafoy izay rehetra mampisaraka antsika aminy, hahafoy izay rehetra mampalahelo azy, hahafoy izay mpanaraka amintsika koa. Misy kapiteny italiana nitarika miaramila maromaro tamin'ny ady-lehibe. Dia eo miaramila reo tamin'ilay kapiteny atao hoe Garibaldi hoe inona no menao anay raha miaraka aminao zay any anaty zany. Dia hoe Garibaldi mantsy zareo hoe meko anareo fiaretana anoary ratsy efa fatesana azy fa osetran'izany kosa Italia afaka. Isika tsy aritra fahory, tsy hahafoy ny zavatra rehetra mba ahazahoantsika famonjena rehefa nandresany famonjena zany, fa mba ahafahantsika miaro n'izany famonjena zany, ahafahantsika miaina zany famonjena zany, ahafahantsika mijotra amin'izany famonjena zany, dia mila miaritra amin'ny Kristy tsika. Ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa ny olona rehetra zay miara-miaritra amin'ny Kristy dia hiara-manahirahitra ny Jehova, ary zay rehetra miara-maty aminy dia ara-belona ny Jehova. Tsy foana ny fanarahana ny an Jesosy, fa Jesosy ilay nandalo fiaretana, nandalo fijaliana, nandalo fahafatesana azy, nandresy zany rehetra zany ka mitsangana tamin'aty. Mampirisika antsika zany mba hiara-hiaritra amin'ny Kristy, fa aseho fa mandresy mandrakariva ny olona izay miaraka aminy. Ary ny zava-dehibe dia hoe izy no mampahiry antsika mba ahafahantsika miara-miaritra aminy koa, mba ahafahantsika mitondra zany azy fijaliana zany, mba ahafahantsika miara-miaritra aminy. Io nambaran'ny Timoty amin'ny fanevany mpanompon'Andriamanitra izay akasitrahana androany. Aza mihinatra ny vavolombelona tokontsika. Nga maminatra ny mijoro vavolombelon'i Jesosy? Maminatra. Raha toa ka ny nofitsika no avelantsika anjaka. Saingy raha toa kosa avelantsika anjaka ny fanahy-pitiavana izay mampatsiaro antsika ny fitiavan'Andriamanitra, fitiavan'i Jesosy, tsy ho menatra ny vavolombelona tokontsika. N'Andriamanitra zay akasitrahana androany dia naneo vatanterahana zany teny faneva zany teo ivelany fa saizany vaty ny vavolombelon'ny tompony na dia niarelany azy zany, satria Jesosy fantany fa manome azy ny sady indrindra dia tiany fa ny fiainana mandrakizay. Tenin'Andriamanitra andarantsika androany aby dia mitaona antsika hahatiava fa efa natolotr'Andriamanitra antsika ny zavatra aveka indrindra dia ny fiainana misy ny fahasambarana mandrakizay. Aoka tsy takalonao zavatra mandala izany fahasambarana mandrakizay zany. Aoka tsy takalonao fampinaretana mandala izany fahasambarana mandrakizay zany. Aoka tsy takalonao harena mandala izany fahasambarana mandrakizay zany. Aoka tsy takalonao zavatra hafa ampiarahany Jesosy fa tianao Jesosy ary mitenanao izay teny hoe manarahy fahasoavana zany. Jesosy ilay mitenanao hoe manarahy, izy mampahiry anao, izy miaro anao, izy miazona anao amin'ny tanam-pitiavana ary tsapanao rahatray. Fa sambatra ianao manana Jesosy rehetra mamitaka anao kanefa tsy andrasana rahatray zany. Fa ankehitriny ny olona manana Jesosy efa manana fiainana mizany. Dia ny tompony mampahiry antsika mandrakariva ka ahafahantsika mitotramina, ahafahantsika mijoro vavolombelona, ahafahantsika miara-miaritra amin'ny Jesosy, ahafahantsika mitondra ny azy fijaliana noho ny amin'ny Jesosy. Nahitra ny Andriamanitra sy ny rapany masina tsy avitra ka notitaka ho azy mandrakizay. Amen. Raisika tekina ny fitiavan'Andriamanitra ray ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ary ny firaisana fany masina